Niemtra tamin'ny fanapakeviny tamin'ny ora farany tompona ndraiky mpanjakana tao Fianaratsoa tamin'ny fanakanana ilay hetsiky ny K3F na ny komity famarinana fandriampahalemana sy fiadanana izay notanterahana io maraina io. Omaly hariva mantsy dia efa naparitaky ny tompona ndraiky mpanjakana tamin'ny aina amanjery tany an-toerana fa nofoanana ny hetsiky ny K3F ary tsy azo tanterahana satria dia nambaran'izy ireo tao amin'ny fanambarana fa fikambanana tsy mijoro ara-mpanjakana ity fikambanana ity ka noho izany dia tsy mahazo alalana manao famirim-bahoaka. Rehefa ny fampidinika nefa ny roa tota dia notanterahana tao amin'ny efitrano malalaky ny François Xavier Ambatomena tao Fianaratsoa ihany ity hetsika ity. Na izany aza nefa dia efa tazana ny atrana nanerana ny tanàna ny Fianaratsoa ny Emoraig. Nisy tokoa aloha ny zavatra somary nahataitra ny olona. Na izany zany aza nefa dia nanapa-kevitra ihany ny fitondram-panjakana hoe ny hamelana ny fivoriana ity ary verinay fa rariny izay satria tiany fivoriana handinihana ny zavatra hahasoan'ny firenena ka isorana ny fitondram-panjakana zany zay fanapa-kevitra zay ny mpizaika zany tonga eto aby amin'ny diocèse Roa-Moroapolo faritra Roa-Moroapolo. Fantatra fa ity atrikasa nasionaly K3F ity dia niainga avy tamin'ny famalena ny antso nataon'ny fiaonam-ben'ny eveka ny 13 May 2024 ilainy laza fa mijaly ny vahoaka malagasy ary tena latsaka katerena ny firenena. Nambarany archevêque ny Fianaratsoa koa fa tsy misy endrika politika ity hetsika ity fa natao hitadiavana vahaolana mba hampanjakana ny famarinana eto amin'ny firenena ary nahazo tsodrano avy amin'ny FFKM.